Mikasika famonjena ho an'izay mino. Fiatriana ny fety tsy hiakatra ny sarandalana. Fampiaran-dalàna eto Madagasikara lasa fanapahan-kevitra politika. Malatitra ny araba tombo-kilasy tombo-vavy tonga soindry ato anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao manasanao hatsisaraka aminay hatramin'ny farany. Vaovao ny politika avy hatrany ankafatsika ny fiarana amin'ity alina ity. Zava-doza ho an'ny firenena malagasy ny fisiany HCC mitazapotsiny ireo fantikana lalam-panorenana ataon'ny mpitondry eto amintsika io ho ny solombavam-bahoaka Rodin Rakotomanjato Androany. Ny lalam-panorenana no lalàna faratapony kanefa mitazapotsiny izany ireo mpikambany HCC ireo. Mitatitra izay vaovao izay Germaine Omenjanahary sy Andry Rakotomalala. Mila mianatra mamaky teny sy manoratra ny mpikambany HCC hoy ny solombavam-bahoaka Rodin Rakotomanjato raha niresaka makasika ireo fandikana lalam-pandrenana mitranga eto amin'ity firenena ity ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara. Raha jerena hoy izy dia ny mpianatry ny EPP no mahay mamaky teny kokoa noho ireo mpikambany HCC ankehitrin'ireo. Mampalelo reny zany hoe tsy nianatra ve fa le HCC fa fantatra tamin'ny tamin'ny nanaovana lalam-pandrenana fa zany olona lehibe président HCC zany nge tsy haiko lezy inona tonga zany lany tsy nianatra koa ve le izy hoe tsy ampy ve satria rehefa jerena sefibokotany tamin'ny andro président Valmanana zay na lalam-panorenana daholo sefibokotany manana de reto ve olona roa be folo raha jerena nge lalam-panorenana tsy haiko la misy zato na 50 raha betsaka 200 pejy zay nipetrahany menakavidikodonana amin'ny VO teo de tsy hainy mana hoe zao io lalàna io fa tsy azo avilivily le lalàna normal rehefa zay nge tena hoe raha tsy hainy nampianatra an'io a tsy hainy mamaky an'io de tsona ny ankizy ary amin'ny EPP ry fa hainy mamaky an'io hoe zao ty boky kely ty a hainy mamaky azy zay zavatra teneniko hoe reto olony reto zany na ny HCC na ato anatin'ity ministerany etitany ty de mampimea normal raha mananao fona daholo ny anetsahany ny matikaiky le fiainana malagasy ataony io le gasy fa tena iny efa sahirany mahantra izy de adalainareo amin'ny fanotrana. Manahiran-tsaina hoy izy raha toka ny HCC natao hiaro lalam-panorenana no mitazapotsiny ny fanitsakitsahana lalam-panorenana. Tsy misy atom-pisin'ireo HCC ireo raha izao zava-misy izao no jerena. Fikatsahana tombotsoa tsy araka ny asa nametrahana azy ireo sisa no fomba fiasan'ny sampandrara miady amin'ny kolikoly maneho ny tsy fanana ny fitsarana asiny ary manabaribary ny fitongelanana miaro ireo olona manana fahefana ny tranga misy amin'izao fotoana izao araka ny tady baovao ny avitra solondraibe eo amin'ny sariny Mathieu Princy. Tsy mitombona amin'ny asasany ireo sampandrara misy eto Madagasikara isan'izany ny Bianco, ny Samifine, ny fitsarana tampony sy ny sisa maro. Maro loatra ireo fandikan-dalàna nandritra izao fitondrana izao kanefa tazany-potsiny. Mibaribary ny tsy fisian'ny fizakan-tenan'ny fitsarana ary manampirofo izany ny fitakiana matetika ataon'ny fitsarana ny amin'ny tokony tsy hisian'ny fijabahana amin'ny asan'izy ireo. Ireo rehetrarehetra zany a dia samyka miasa hafahafa eo. Raha ampitahintsika amin'ny hoe ny zavatra miseho mikasika ny vola, ny famotsim-bola, ny kolikoly, ny halatra sy fanodikodinana fananam-panjakana na fananan'orinasa eto amintsika hatramin'ny hoe ny famoahana tsokosoko harem-pirenena tsy mbola nisy ohatr'izany tanatin'ny repoblika efatra mifanesy zay tiany be indrindra tena faran'izay be ary tamin'ity koa ny tena tsy maty manota indrindra tamin'izy rehetrarehetra zay kanefa tsika manana andreo ny tany saiko ireo be dehibe zay. Lasa fiatsika fisehosehoana ambadika tsindry sisa no anatanteran'ireo sampandrara miady amin'ny kolikoly sy ny famotsim-bola ny asa ataony toy ny raharaha-jirama izay namoahana fampahafantarana fikarohana. Tsy tantaratra ny mikasika ireo raharaha-mafana izay mahavoasaringotra olona ambony fa lasa hiaran'ny tsindry politika fotsiny izy ireo. Fahaleovantena fizakantena ny fitsarana mihitsy dia fa zava-dehibe tokony ho
azo antoka manina moa no ny président ny repoblika no milaza hoe antoky ny faleovatena ny fitsarany nefa izy ary amin'ny fahifanana karaha iry ary amin'ny exécutif de dikan'izany nge ny exécutif afaka manao ny fombafomba zay rovan'ny tenao ny Bianco matom mananasa de hoe misy kolikoly zay kolikoly zay misy le mpanome kolikoly ary misy le mpandray kolikoly ny mpandray kolikoly de tsy maintsy manam-pahefana fa akoatra ny fomba ratsy zay hita taratra ihany fa hoe rehefa mila buzz ozy nareo rehefa mila zavatra manaitaitra sy malaza de maheno zavatra mivoaka avy any amin'ny Bianco ianao. Mila jerena ihany koa no mikasika ny rafitra ny fitsarana eto amintsika. Tsy tokony hisy fitsarana manokana ho an'ireo olom-panjakana fa ampitoviana ny olona rehetra mba samy tena hiaran'ny lalana velona ho hiatrany ny fanazavana. Raha ny hita mantsy dia tsy hiarenesam-peo ny ACJ manoloana ny fanapara-pahefana sy ny fiheveran'ny olona iray ho ambony lalàna. Manampitrotraka izay ihany koa ny fihetsohan'ny taratasy fanadihadiana eny anivon'ny antenimieram-pirenena. Mijany eo amin'izay vaovaon'ny politika izay ihany tsy andraikitry ny mpanatanteraka ny manova na ny anova izay voasoratra ao anatin'ny tetibolam-panjakana ho ny solombavam-bahoaka Alaina Tsimbazafy androany. Miantso ny firaisan-kina ny solombavam-bahoaka rehetra ny tenany manoloana ilay fanapahan-kevitra izay noraisy ny filan-kevitry ny ministra Omaliny. Germaine Mejanary, Andry Rakotomalala. Ho fanatsarana sy fanafainganana ny fikirakirana ny antota-taratasy-panjakana amin'ny fandaniam-bolam-panjakana dia nanome toromarika Andriamatoa Filoha ny anavaozana ny fomba fiasa mba tsy ampikatso ireo asa efa nankatoavana tamin'ny alalan'ny fanaovana ny tsenam-barom-panjakana. Fanapahan-kevitra noraisy natao amin'ny filan-kevitry ny ministra Omaly ny fahafahan'izy ireo manapaka ny asa sy ny teti-bola ho an'ny asa sy ny tetikasa eo anivon'ny ministera iray raha toka tsy voasoratra tao anatin'ny teti-bolam-panjakana. Ny PGE no notapahany ireo antenimera ao anatin'ny teti-bola dia tsy natao andaniam-potoana fotsiny koa ny solombavam-bahoaka Alain Tsimbazafy. Voalohany aloha dia voafaritra mazava tsara ao anatin'ny programme général de l'État ny tetikasa rehetra ny ministera tsirairay zay nandalo teny anivon'ny antenimieram-pirenena zany ary tao aorianan'izay no nahatonga ny anivon'ny antenimieram-pirenena nanao ny fandaniana ny teti-bolam-panjakana. Midika zany fa tsy tokony hisy fiovana fanapahan-kevitra intsony ary amin'ny solombavam-bahoaka ny tena moa dia variana raha nahita andreny fanapahan-kevitra nyraisina teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra reny hoe ny zavatra tsy voasoratra na tsy voalaza tao anatin'izany teti-bolam-panjakana zany dia azon'ny gouvernement na ny mpanatanteraka atao no mandray fanapahan-kevitra manoloana ny fikirakirana an'io teti-bolam-panjakana io. Fihetsika maneho ho fanambaniana ny antenimera rotonta io nataony gouvernemanta io ka anaovany antsoavo ny mba hijoroa ny solombavam-bahoaka namany. Ny mba hiary joro isika aneo an'izay hoe lanja sy ny asin'ny antenimieram-pirenena izay indrindrindrindra ao anatin'ny fivoriana ara-potoana zay tsy oela dia irosotsika eny anivon'ny lapa zany ka mba hametrahantsika an'izay hoe asin'ny antenimieram-pirenena zay dia kokositsika mba tsy ataon'ny mpanatanteraka toy izao izany androm-panjakana misy atsika zany. Ny volana May zao no fivoriana ara-potoana voalohany ho an'ireo antenimera rotonta amin'ny ity taona 2024 ity. No mafisiny fa tsy ilefitra amin'ny fanaovana tsinitsina ny androm-panjakana toy izao ireo solombavam-bahoaka. Andrasana ny toy ny raharaha. Fafambaraka tanteraka ho an'ny firenena malagasy ilay fampatsiahivana nataon'ireo masoivo miasa sy monina eto amintsika iny hoy ny député Rodan Rakotomanjato manatao foana ny mpitondra ka ireny no vokany miseho ambony lalàna ary mamadika izany araka izay itiavany azy ho hiatrany ity solombavam-bahoaka ity. Germaine Mejanary sy Andry Rakotomalatrany. Fahasahina tsy misy oatra zany no ataon'ny ministry ny atitany namoaka noto milaza fa tsy mahazo manao tatitra ivelan'ny fatra na voafidy azy ny solombavam-bahoaka tsy fahaizana lalàna ary filazana fa mpitondra tsy nandalo solaitra hoy ny solombavam-bahoaka Rodin Rakotomanjato. Solombavam-bahoaka ny Madagasikara no iantsona ny député fa tsy distrika akory. Dia miteny hoe Andriamatoa ministra ny député dia tsy mahazo mandeha manao tatitra
any amin'ny toerakafa fa nitanina alaliny any izy mamory vahoaka orony aty so de verina very tena zay toko hoe mianara ianao meko anao karatra tia no atao hoe carte professionnelle ny voatonantrato averiko tsara jereko tsara le izy de jereo tsara carte professionnelle masolom-bava-mahoaka voasoratrato hoe député zay no nataon'ny fanjakana malagasy natao lalam-panondrena natompoko député de Madagascar averiko député de Madagascar no manana an'ity fa tsy misy soratra hoe député n'Arivo Mamo fa Madagascar mianara tsara raha ohatra ilainao ty de amenanao any vakio teo levako ampanao gazety de vakio tsara ato de nareo mpitondra fanjakana na polisy na gendarme na manam-pahefana manampy ny député amin'ny toerana lehany amin'ny zavatra rehetrarehetra zany zay ny voasoratra ty zany navadinareo moa raha madika lalàna manahirana asianareo entre parenthèse foana le lalàna sy tokony atao zany de asianareo entre parenthèse na asianareo virgule de miova le izy de normal raha miova le izy hoe tsy mahazo manao tsy mandeha faritany le député de ovay le lalàna mia zany eo de amin'isy to ovay le lalàna fa nareo zao no mitondra de ataovy hoe anomboka areo lalam-panondrena atao amin'ny volana Mai hoe ny député tompoko de député n'Arivo Mamo député n'Antsirabe voalohany député n'Antsirabe faharoa de afaka mivorivory any zay ohatra nareo mamory an'ilay délégué nareo sy fokotany de ao anaty trano de ampy raha mpitondra tena nianatra sinay ireo mpitondra dia menatra amin'ny fanapahan-kevitra ny ray sy ny tahaka ireny saingy ny minisitra mihitsy aza mono nanely sy nitondra fanazavana indray taorian'ny teny mita nataony ireo masoivoiny fa tsy mba nalala menatra ho iatrany ity solom-bavambahoaka ity tafahoatra ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny tsy misy raha mandeha araka ny tokony ho izy intsony any ka mampivarina kady ny fitantanana any amin'ny serasera tsy mahomby zavatra tsy mitombina sisa noho izany mpitondra atao anakonana ny tsy mety ataony fanadihadiany eo amin'ny sariny taiziny aina mandringa ny fitantanana raram-pirenena ankehitriny ka mampivarina kady ny fiainam-bahoaka any ampelatana ny mpitondra avokoa ny fahefana rehetra any ka tsy mampitombina ny fisaram-bahefana tsy mahagaga raha izao ny hafaran'ny firenena manjaka ny gaboraraka ny jadona sy ny ramatahora efa dity jadona nge mitrango eto e efa fanjakana manao jadona nge no mitrango eto e satria fantatsika efa ny atao hoe fitondrana jadona de fitondrana anankiray izay ny fahefana rehetra de mivangongo eo ampelantanan'olona ray na eo ampelantanana atoko anankiray na eo ampelantanana ataoko hoe assemblée anankiray any amin'ny serasera tsy mahomby sisa ny vahaolana hita ny vanjakana tao anaratsiana ny hafa miasa avokoa amin'izao ireo kanto fako anatamazotra an-tserasera entina andotona ny hafa lasibatra matetika amin'izany ny antokotsika Madagasikara fa misy limitiny le zavatra ataonareo io misy limitiny io tsy mipasy tsony io ny olorehetra de efa malala am'izao fotoana zao vao mandeha le fake news vao mandeha le modetry ny mpanohana antiako Madagasikara tsika de mpanohana ny dada tsy manaiky tsika raha tsy azotsika amin'ny azotsika amin'ny fahefana na de isy raha mandrika ary de efa fantatra fa tsy avany am'tiako Madagasikara zany satria tsy manana langazy agressif ohatran'izany tsisy hainina zany anatin'ny antokotiako Madagasikara fa fanazava-kevitra misy de efa fantatry ny rehetra zany zame mpikambana anatin'ny antoko zany iteny aminao amina resaka hainina na xénophobe io na inona fa tsy tany reto olo reto tsony zay atao de rangitiny amina resaka foko rangitiny amina resaka finoana rangitiny amina resaka firazanana rangitiny amina resaka volokoditra rangitiny amina resaka fianarana zany le fomba fiasandrareo ao anatin'le tambajotra sosialy ankoatra ireo voalaza tetsy ambony lafinjavatra maro mahakasika ny raram-pirenena no voaresaka tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany toy ny sosialim-bahoaka ny toetra ara-politika manodidina ny fifidianana tsy mety ary tokony ho foanana ireo société municipaly izay ahitana ny SMGD, ny SMA ary ny SMEV fa tsy mitondra tombotsoa ho an'ny tanàna sy ny vahoaka n'Antananarivo. Maro ny zavatra hita fa tsy mety amin'ny fitantanana an-tanàna ary manapirofo izany ireo fako mivangongona amin'ny toerana maro. Tsy mangarara ihany koa ho ny mpanolotsain'ny tanàna ny fitantanam-bola eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Onjalalaina Ranaivo Manana eo amin'ny sariny Mathieu Prince.
tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitantanam-bola eo anivon'ny komina Antananarivo renivohitra ary manaporofo izany fivangongon'ny fako manerana ny tanàna sy ny faratsiany lalana. Tsy mangarahara ihany koa ny fitantanana ireo vola miditra ao amin'ny komina ary nampanolotsainy ny tanàna za tsy mahazo tatitra ara-bola mazava avy amin'ny fiadidian'ny tanàna. Vola mitetina 12 miliara ariary amin'ny vola 720 miliara ariary miditra ao amin'ny kitapom-bolan'ny komina no atokana analana ny fako. Mampametra-panontaniana ny ampiasana ireo vola be ireo raha fivangongon'ny fako manerana ny arivony hojerena. Fatra-panenjika amin'ny ben'ny tanàna teo aloha ny mpitantana ny komina amin'izao nefa tsy navita nampandrosana Antananarivo mihoatra noho ny mpitantana teo aloha akory. Tsika raha mijery ny tanàna Antananarivo tsy voaroaka ny fako sy mba ny lalana feno lavadavaka tsy voata ao anatin'ny ray volana fa efa maharitra mambolana maro resa-bola no antony. Misy tsy mangarahara ato ary tsy amena ny mpanolotsaina mihitsy ilay tena marina. Mantany zay resa-bola rapport d'activité misy hoe zao ny nataonay, zao ny asanay, nanao anteny. Non, tsy ny asa fa resa-bola ny resahana ao anatin'ity session ty de resa-bola ny ilainy fatarina fa tsy nahazo tena mangarahara mikasika amin'izany. Ponina Antananarivo mila miomana fa mbola hosahirana tsika raha zao fidiram-bola eto amin'ny tanàna Antananarivo zao. Resaka vola ny resaka eto, resaka fitantanana ny resaka eto dia hoia hoe raha nisy angamba ny ben'ny tanàna voahenjika indrindra fa lazaina fa tsy miasa dia ny ben'ny tanàna lalao ravalomanana fa hoia hoe normal be nge zany zavatra any satria tadio tsara fa tsy nitovy loko tamin'ny fitondrana fanjakana fohy be izy ary nijaly tamin'ny resaka fitantanana kanefany malgré an'izay rehetra izay hitantsika fa nisahatra niova kosa teto amin'ny tanàna fa amin'izao fotoana izao zany dia mitovy loko somatsara nkeny ben'ny tanàna sy ny anivon'ny fanjakana fohy be fa maninona n'izao no mitranga bilan ho itsika katastrofika. Mifanalavitra tanteraka amin'ny vinavinam-bola tokony hiditra ao amin'ny komina ny vola niditra tamin'ny taona 2024 tafalatsaka tanteraka ao anatin'ny fahasahiranana ny komina ka nankara mampiasa aza tara foana amin'ny fandoavana azy. Eritrereto anefa ny vinavinana volana eritreretina ho ampidirina ho an'ny 2022 ka manodidina 50 miliara ariary. Dia eritrereto 29 miliara ariary ve miditra. Misy mahomby ve zany fitantanana zany? Tsy mahomby zany. Zay ny tiako tenena hoe tsy tokony haniliana tsony ilay volan'ny commune. Royalties ou pas royalties. Hatramin'izay teto tsy nisy SMGD, tsy nisy SMA, tsy nisy MEV, vitan'ireo teknisiana nampiasan'ny commune ireo tompoko ny asan'ny commune. Ny farany androany fivoriana aram-potoana voalohany teo amin'ny nivon'ny komina Antananarivo renivohitra tamin'ity taonty izay naharitra 10 andro. Nandritra ty fivoriana ity nandiniana ny teti-bolan'ny komina, ny fitantanam-bola eo anivon'ny komina ary ny hainoana ny tatitra nataon'ireo tompon'andraikitry ny sapan-draharaha ao amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Samy mikaikaiky amin'ny tsy fandehanandrara eto amin'ny firenena ny ankamaroany malagasy. Ny fividianana olona hitondra rivo-baovao eto amin'ny firenena no vahaolana irisona amin'ny fampandrosoana indray any Madagasikara izay efa tena tafalatsaka anaty fahantrana lalina amin'izao fotoana izao. Onjalalana aranaivo manana eo amin'ny rindran-tsariny Mateo Presi. Ny firosona amin'ny fifidianana ihany no ialana amin'izao fahasahiranana sy fahantrana iainan'ny vahoaka izao. Samy matsapy izay fahasahiranana izay avokoa ny ankamaroan'ny olom-pirenena ankehitriny. Antenaina hitondra vokatra tsara eto amin'ny firenena ny valim-pifidianana ho avy raha toa ka tena fifidianana madio sy mangarahara marina no isy eto amin'ny tany sy ny firenena. Mialohan'ny rosona amin'ny fifidianana dia tokony soratra anarana anatin'ilay fifidianana ny olom-pirenena na dia efa maro aza ny olona nahavita io fisoratana anarana io. Olom-pirenena maro no nahatsapany tsy nety tamin'ny fifidianana farany teo. Soratra ka aminazy mazavady amin'ny fisoratana amin'ny fifidianana dia mazoana olom-pirenena afaka amin'ny fiainam-pirenena amin'izao aloha raha amin'ny agny izy tsy milamina. Le vidiny PPN zegny miakatra, le sandam-bola zegny ambany. Dia mikondra zegny le fiainam-pirenena ankapobeny izy amina. Afaka mitondra vahaolana zegny le findroana fifidiana. Satria mety agnova zavatra ihany ireo hoe misy olo ihany le filoha. Fiainam-pirenena amin'izao aloha ohatra tsy hitako izay lazana anazy fa tena mafy. Mitombina aloha le izy satria raha araky ny teo aloha izay zao nahita mihitsy tamin'ile fifidianana iny. Hita hoe tena tsy mitombina aloha le iny le teo iny tsy mety iny. Efa voasoratra moa efa nahazo le manana zo afaka mifidy zany dia izay no mahatonga misoratra ny anarana atao amin'ilay fifidianana. Faniriana aloha zany dia hoe matoa zany manana
zo afaka mifety ny olona zany dia mba miandrandra zava-baovao indray fa efa nahita lesika tamin'ny teny zany dia mba miandrandra zava-baovao indray. Manodidina ny 9% ny tany fisoratana anarana anatin'ny lesy-pifidianana ho an'ny fokontany maro eto Antananarivo renivohitra. Miamiana kosa ireo olona tonga manao izany fisoratana anarana izany eny anivon'ny fokontany andro maromaro mialohan'ny fanakatonana vonjomaika ny lesy-pifidianana. Anisan'ny nipetrahan'ny aiain'ny olom-pirenena ny fangararan'ny fifidianana ho avy. Manodidina izay vaovao izay raha tsy ny mpitondra mihitsy no miova tsy manantena fahatsara-piainan'izany izay vahoaka. Io no nambarana renim-pianakaviana iray androany raha ny resaka mahakasika ny olana sy ny fahasahiranana mahazo ny isan-tokantrano amin'izao fotoana izao. Fanadihadiana. Efa miantraika ho an'ny isam-baravarana ny fihinanana tapakibo ankehitriny. Samy mahatsiaro sahirana avokoa ny rehetra amin'izao fotoana, indrindra fa ny sarababem-bahoaka. Betsaka no milaza fa tsy mbola niaina fahasahiranana tahaka izao hatramin'izay nazahoana ny fahaleovantena. Izay hitazomanaina arabaky teny no ataony isan-tokantrano. Tena endaka malafa fa tsy tena ohatran'ny taloha. Dia izay ho amin'ny indraindray mba mihena kely le kapoaka fa lafo le vady. Vary asa tsy mila ny kapoaka. Dia tsy mety mihena kely zany le izy. Amin'ny atany sy ariva ihany. Fa mare aloha vita amin'ny kafe sy mofo. Rehefa mba misy kely mba andaminana eo an-tokantrano dia efa milamina zay. Ny arotsaka indray tsy maintsy mitady isan'andro foana nge. Dia tsy maintsy mba misy ihany aloha ny arotsaka teto. Tena mihitsy. Mahatihatoka foana isan'andro. Rehetrarehetra mihitsy. Tsisy mandeha amin'ny laoniny. Isan'andro amin'ny ray alina isan'andro ny mivarotra nefa paraparivany andro fa tsy lany sasaka foana ny entana. Mba misy ny arotsaka ihany ve amin'izay rao hoe matiantoka izay ny? Mihinam-bolan'olona. Versement ny hinanana. Nefa io versement io tsy maintsy soloina ny zavatr'olona. Raha mandrotsaka roa kapoaka dia lasa ray sy tapany. Zany. 5 mianaka. 5 kapoaka isan'andro. Sara raha mihinan-kanina. Hoanina tsisy laoka ny vary. Ny mpitondra mihitsy no mila miova hoy ity renim-pianakaviana iray mpivarotra anana ity. Hatramin'izay mba niaina ihany ny tokantrano, fa ity fitondrana ity no tena nampitondra fahaisana indrindra. Izy ve moa iraharaha zay mahazo anao ety? Raha ny etaetanay zany dia soloina mihitsy mpitondra e. Soloina mihitsy ho mpitondra. Izay no tena etaetanay mpivarotra satria tamin'izay ny tsy tatan'izao. Ohatrany hoe tamin'ny tondrany mpitondra io zany dia ohatrany tsy mandeha amin'ny laoniny mihitsy izay zavatra atao rehetrarehetra e. Zao. Ay misy entana warina foana isan'andro tsy manam-bola foana ny olona. Mantra ihany. Tena mbola nisy kapoaka ny vary 200 sy 1000 zany raha tsy amin'izao. Atreto dia tsy hita mipaka amin'ny vahoaka ny tena asa ataon'ny fanjakana. Sary valala voatango ny malagasy tsy misy pia. Betsaka no manomboka mahatsapa fa mila mifidy olona tena hitondra fanovana ho an'ny fiainan'ny isam-baravarana amin'izao fotoana. Pejy fitaterana mijanona toy ny andavanandro ihany sarandalana ho an'ireo fiara fitaterana rehetra miainga etsy amin'ny tompo-piantsonana Fasan'ny Karana mandritra ny fetin'ny Pasika. Misy ny lamina efa napetraka ka tokony hanaja izany avokoa ny kooperativa sy ny mpamily. Anisan'ny tondrany mpitantana ity tompo-fiantsonana ity fitaranana ihany koa ny ara-tsin-dalana amin'izao. Onja lalaina Aranevy manana mitatitra izay vaovao izay eo amin'ny sary sy rindran-tsariny Mathieu Princy. Tsisy ny fampiakarana sarandalana mandritra ny fety amin'ireo zotra-pitaterana rehetra etsy amin'ny tompo-fiantsonana Fasan'ny Karana raha nambaran'ny tompon'andraikitra. Izy fiara foana na ny mivoaka na ny miditra an-drenivohitra araka ny lamina efa napetraka mialoha. Ankilan'izay ny taraina no ny ara-tsin-dalana ireo mpitatitra mivoaka an-drenivohitra. Anisan'ny mahatonga ny lozam-pifamoivoizana amin'ny lalam-pirenena ny faratsy ny lalana ka tokony hijereny fanjakana vahaolana aingana. Lalana 700 kilometatra natao nandritra ny 10 ora teo aloha manjary 40 ora amin'izao. Tsy maintsy mametraka mpamily fiandry ny fiara fitateram-bahoaka miazo ny fiaritra noho izay ara-tsy ny lalana izay. Ny sarandalana ho anay ato amin'ny tompo-piantsonana Fasan'ny Karana zotra nasionaly dia tsy misondrotra na dia betsaka izany olona miditra ato. Ny frais andavanandro ihany no ampiarinay amin'izao andro fety izao. Ny miteraka ny aksidany efa dia azavaina eto
ny lalana. Ny lalana de tena ratsy tanteraka. Ny mpamilinay dia misy deuxième chauffeur daholy akoatra ny Ambositra sy Fandrina satria raha lalana 700 kilometra natao adiny folo ora dia tsy vita tsony raha tsy 9 ora reraka amin'ny mpamilinay a. Ny etaetanay aloha zany akaiky de akaiky zao dia ny eto akaiky eto satria vao mivoaka eto na mimpandeha anatiny izy de draidray zany lalana. Ny lalana eto zany dia voarorana ny ato anatin'ny fahasankarana gara routière izy satria ny gara routière ono micrée embouteillage hita boky hita pirenena hita amin'ny fanjakana hita amin'ny mpampiasa lalana ray manontolo fa ny lalana eo akatym-bahoaka pahatonga eto amin'ny fahasankarana anosy zato pahatonga eto amin'ny fahasankarana de efa tsy fanao manahoana ho ny fitenenana. Lalandra mampitoy ny faritra maro eto amin'ny firenena ny lalana ka tokony tsy atao ambanin-javatra na ny fikojakojana na ny fanamboarana ireny lalana efa hita simba ireny. Anisany mahatonga ny fiakaran'ny vidina entana eny an-tsena ihany koa ny aratsy ny lalana amin'izao. Ny kapoaka fihinananay mihitsy no kitikitiha ny commune hoe ireo mpamily taxi mipetraka etsy alohan'ny Hôtel de France etsy Analakely. Tony amin'ny toerana maro eto Andrenivohitra dia niara ny fampihenana ny tompo fiantsonana ihany koa ireo mpamily fiarakaretsaka ireo. Niverina nametraka taratasy fangatana indray teo anivon'ny mpitantana ny commune ireo mpamily androany na dia fantonany maro azo nazo alalana hiantsona eo amin'ity toerana ity. Onja lalaina Ranaivo Manana, Mathieu Prince Adrany. Na enan'ny commune ny tombo fiantsonana ny taxi eo alohan'ny Hôtel de France etsy Analakely. Tsy mahazaka fa tsy taxi 5 toerana natokany commune fa hipetrahan'izy ireo amin'izao. Miteraka fokorontanana eo amin'ny fomba fiasan'ireo taxi. Mijano eo amin'ny tombo fiantsonana ity fanapa-kevitra andraison'ny commune io. Tsy nisy ny fifampiresahana mialohan'ny ity fampihenana ny tombo fiantsonana ity fa avy hatrany dia nididy avy any amin'ny commune no latsaka. Nisy androany fanantonan'ireo mpamily tamin'ny tompony andraikitry ny parking eo anivon'ny commune ka nasiana nametraka taratasy fangatana vaovao indray izy ireo. Ireo taxi ireo zany efa tamin'ny 20 taona teo ngamba no miaina teto amin'ity toerana ity. Dia zareo commune ihany no namea ny autorisation io miainga eto ny départ dia ary ny farany. Dia nasiy zareo zay hoe mila manao renouvellement na autorisation nareo parking. Dia rehefa nandeha tany zay nanao zay renouvellement zay mivoaka van le izy anankidimy navoakany nefany izahay mipetraka eto farafakely amin'ny 5 dia zay zany problème anay hoe hoaiza zany ireo taxi namanay io rehefa hiasa satria anankidimy ihany eo dia rehefa tapitra ny anankidimy dia tsy maintsy tratra ny sazy zay mipetraka akoatran'le anankidimy dia ny karama efa tsisy mbola ando volana parking tsy hita ny io nefa ela be parking io teo. Ny antsony mpamily taxi rehetra ny ara fampihenana ny tombo fiantsonana tahaka ity niseho eny Analakely ity ihany koa ny avy eo anivon'ny FTR mba hamerina hametraka indray ny taratasy fangatahana eo anivon'ny tompony andraikitry ny parking eo amin'ny commune Antananarivo Renivohitra. Fa olona 3 indray notra teaky ny mpitandro filamenana tany Mangily Toliara nikasa nondrana karazana sokatra arovana na tortue araignée 720 nisan'ireo sokatra avy tao ilempo iosy natao tao anaty fiara fitateram-bahoaka niala tany Toliara. Araka ny fampitam-baovao ny 2 aprily teo no efa nandeha ny fanondranan'ireo sokatra ireo ary efa nanaovana fanadihadiana. Vehivavy iray sy lehilahy roa no nampiayay ny mpitandro ny filaminana nandritra ny fisavana fiara Mazda nitondra olona tao Toliara ka nosavana avy hatrany ary nahitana ireo sokatra ireo. Ny taleparitry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana maritra ao Iorombe no mitazona vonjimaiky ireo sokatra tratra ary entina ny Mangily avy eo izana ny toe-pahasalamany avao alefa any amin'ny toeram-ponenany Mahazatra. Vaovao ny finoana kosa indray. Tsy fety fotsiny ihany ny Pasika fa mirakitra zava-tsarobidy ho an'ny finoana kristianina hoy ny pastora Dr Hery Mandimby Rabary Manana mpitandrina etsy amin'ny fiangonana FLM 720 hektara. Tsy ny anom-pitoloha no marika milaza fa mankalaza ny Pasika ny olona iray fa ny fanoloran-tena iverina amin'Andriamanitra indray no ny famonjena nataon'ny Kristy. Fanadihadiana eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Fa voavono i Kristy, Pasika ho antsika. Ten'Andriamanitra re matetika foana rehefa andron'ny Pasika toy izao. Ny alakamisy masina dia fotoana nanaovan'i Kristy ny fiaraha-misakafo tamin'ireo mpianatra 12 lahy. Efitra nambondriana no nanaovana ny fiaraha-misakafo tamin'io alina io.
mirakitra zavasarobidy ho an'ny kristianina izany hoy ny pastora Rabarmanana Irmandimby mitandra ny fiangonana loteranina 7 hektara. Vao niaingy io fiaraha-misakafo io a dia efa niteny Jesosy hoe mandehany ianareo misy trano aty dia ao amin'ny efitra ambony ao no anaovana ny fanasana. Misy dikan'izany tsy mirefarefa ny fanasana fa ao amin'ny efitra ambony, efitra madio. Ka ny Pasika koa zany dia fitondrana ny kristianina hiakatra amin'izany efitra ambony amin'ny fiainana zany. Inona moa le efitra ambony amin'ny fiainana? Mba ho masina ny fiainan'ny tokantrano, mba ho masina ny fiainan'ny mpivady, mba hifankatia ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Ny aliny alakamisy no fandraisana ny fanasan'ny tompo ho an'ny fiangonana loterana manokana rehefa vanim-potoana tahaka izao. Io mihitsy no anaovana ny fanasan'ny tompo satria fahatsiarovana ilay fanasan'ny tompo farany nataon'i Jesosy. Teo Jesosy ilay niteny hoe tsy hihinana ny voaloboka tahaka tonitsony aho fa ity ny farany. Tsy hihinana ny mofo masirasira tahaka tonitsony aho fa ity ny farany. Izay le alakamisy masina. Ary ny alakamisy masina no tena andro ny fanasan'ny tompo ao amin'ny fiangonana. Ny andro alahady no andro voalohany nitsanganan'i Kristy tamin'ny maty. Tsy ny fotoana tahaka izao ihany izany no atao hoe Pasika fa isaky ny alahady ho an'ny tena kristianina. Ny andro voalohany nitsanganana tamin'ny maty no noraisin'ny kristianina tateoriana ho andro ny tompo. Fa raha misy manontany inona ny sabata? Sabotsy. Raha ny marina zany Pasika isan'alahady satria io ny andro ankalazana ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Dia raha amin'ny fiangonana loteranina zao dia misy lamba fotsy hatrany eo amin'ny alitara io. Iny lamba fotsy iny no midika hoe teo Jesosy nitsangana tamin'ny maty isan'alahady. Tsy fety fotsiny ny Pasika fa fotoana anorenana indray ny finoana an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy Jesosy. Adidin'ny kristiana rehetra no mandihy ny tena ka atsapahan'ny tena atao hoe famonjena marina mandritra ny fanamariana ny fetin'ny Pasika. Tranga mpiara-monina olona 3 no matindalo tany Ambaibo atsinanana Tsangavaratra distrika ny Manandrina. Nanara-didalo izy ireo no tratra ny Velapandrika ka norasarasainy ireo dahalo. Mariana fampiraita-pony ireo lahy tamin'ireo maty ireo. Tsy misy mpitandro filaminana ao amin'ny tanàna io ary lavitra. Voatery mandeha irery noho izany ny fokon'olona manara-dia ireo dahalo. Mifandraiky amin'izay vaovao izay anaty aizina ny fiainany rehetra noho ny tsy fandriam-pahalemana ka manampitrotraka ny vesatry ny adi-piainana izay efa tsy zaka intsony. Anterisisa ny voanany trano no nitahotra tsy afaka intsony amin'ny karazana tsy fandriam-pahalemana misy amin'izao fotoana izao. Avitra Solondraibe, mbola avatsara, Mathieu Princy. Raiky tapisaka amin'ny fiainana andavanandro ny fandrenesana trangana tsy fandriam-pahalemana na andrenivohitra na any ambanivohitra. Sintomahery ary paosy fanendahana atao nandian-jatovo miaraka amin'ny antsalavalely vakitrandro sy ny sisa maro. Ikika nefitra sisa ny fahenona olona miantso vonjeo anaty elakelatrano sy andalambe. Fa laha ohatrohatran'izay ety lo hoe sy dia atao hoe milamina sy hoe milamina somary eo ihany amin'le vidim-pianana zao miakatra vary sy inona fa zim-pahalemana sy ohatrany hoe sy mandeha zany ohatrany hoe miakatra foana ny vidim-bary miakatra ny vidiny rehetrarehetra dia le fa le mpitronja zany tsy mba mieritreritra hoe mba ahoana ny vahoaka malagasy mba ahoana hoe mba mila misy va tsy any. Tena amiko aloha tena tsy milamina mihitsy raha resaka fandriam-pahalemana tena samy miaro ny tenany eny ngamba zay ny tena marina. Raha ny surville ety zao dia resaka hoe mpanendaka zany ny tena mampikilay ety ngambany. Eny hoe taratra le tsy fisina ihany moa ray eo koa mety tsy fahampiana fandriam-pahalemana ngambany amin'ny resaka pôlisy sy ny miaramila tsy fantatra izavy ny tompony. Efa lasa ohatrany hoe karazana tandravatokoditra fa dia tsy fantatra hoe noho le fahantrana ave noho tsy fampianasa ave sa hoe le lafa lasa rivo-baovao fa lasa tendance la mode le resaka tsy fandriam-pahalemana fa dia le olona mitondra sambatra reny zao hoe raha ny tanàna no mandeha iny rehetrarehetra le arpo sy tomahery sy ny resaka le mitondra sabatra reny.
ankoatra ny vidim-piainana miakatra saika efa ho isan'andro, ny tsy fisinasa, ny fiarahamonina efa mialoha, ny fiparitahan'ny zava-mahadomelona isam-baravarana dia fototra iray mila jerena ihany koa ny fitezana. Tsy fampino fahalalana, izany hoe ny amin'ny lafiny fanabeazana ny tokony amafisina kokoa fa rehefa samy mianatra daholo vahoaka malagasy dia samy matsapa-teny eny ny tsirairay hoe tsy tokony hanao ratsy fa tokony hanao tsara foana. Ny fandriam-pahalemana moa zany tena efa raha mahita eo angamba tsy tokony hoe fampiantsoana zany fa mandeha vaovao, mandeha rehetrarehetra. Tsy haiko hoe izay tompony andraikitra tokony andray andraikitra amin'izay angambany. Miororo ny olon-drehetra manoloana io tsy fandriam-pahalemana io, tsy an-trano, tsy an-dalambe, tsy an-tokotany, fa ahitana alatra miaro herisetra izay avokoa. Ny tompony andraikitra isan-tsokajy ny voakasika nefa efa tsy atokisan'ny olona intsony noho ny fomba fiasan'izy ireo tsy mahomby entinandringanana ireo tsy fandriam-pahalemana ireo ka antony mampirongatra ny fitsaram-bahoaka tatoato. Vaovao ny fanatanjahantena anamafisana ny firaisan-kina eo amin'ny samy mpanao gazety mikarakara hetsika ny ho lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Misokatra ho an'ny mpanao gazety rehetra izany na eto an-drenivohitra na avy any amin'ny faritra. Avitra Soldrabe, mbola avatsara ary Mathieu Princy. Hiavaka ny fankalazana ny andron'ny telomenina ny andron'ny fankalazana ny fahalalana amin'ny fanaovan-gazety amin'ity taona ity. Ao anatin'ny fiarah-mientana dia nanomana hetsika ara-panatanjahantena ny ho lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara, ny fikambanan'ny mpanao gazety ara-panatanjahantena eto Madagasikara sy ny vehivavy manao fanatanjahantena na ny job manomboka ny 20 aprily ka hatramin'ny 9 Mey izao. Misokatra ho an'ny mpisehatra rehetra mikirakira ny vaovao ity hetsika ity. Fanatrarana izany vina izany ty hetsika ara-panatanjahantena ity iray eny Kianja, izany hoe fifaninanana ara-panatanjahantena ho an'ny mpanao gazety sy ho an'ireo orinasa-gazety. Iray eny Kianja ihany koa satria samy rehefa tsika rehetra izao dia samy mpanao gazety avokoa. Na inona fironana politika ny orinasa-gazety esantsika, na inona zotram-panoratana dia ambarako ombieny hoe andoa hijoro irahina ao anatin'izay asa fanaovan-gazety izay. Ho fampiraisana ary anamafisana ny fifandraisana sy ny serasera amin'ny samy mpanao gazety, anehoana ihany koa ny maha-iray ny mpanao gazety na samy hafa aza ny foronan-kevitry ny toerana fanaovan-gazety. Tsy tsika eny Kianja ihany le manototosan'le asa fanaovan-gazety no asaina andeha anjara ao anatin'le lalao ara-pirala iny io, fa eny hatramin'ny mpanatotosan'ny vaovao antsika mandeha amin'ny tele hojeren'ny mpijery, hatramin'ny mpikirakira feo, hatramin'ny mpanao montage, hatramin'ny PAOiste. Ireo zany no entantsika andeha anjara ao anatin'le fifananana iray eny Kianja. Misy sarany 60,000 ariary foty sy basket. Izany hoe 60,000 ariary fa ho an'ny foty sy basket mitambatra. Misokatra manomboka rapitso ny fisoratana anarana izay azo alaina ao amin'ny page Facebook ofisialin'ny OGM. Mivelatra ho an'ireo fikambanana hafa ny fandraisana anjara ho an'ny any amin'ny faritany. Nanamafy ny tokony sy ny firaisan-kina eo amin'ny samy mpanao gazety tsy anavana ihany koa ny filohan'ny ho lavitra nandritra ity valandresaka ity. Tontolon'ny baolina kitra ny emitra eo amin'ny larana 10 amin'ny firenena 220 io Madagasikara. Raha ny laharan'ny FIFA, toerana 8 novery raha ny tatitra ny voakandroany. Eo amin'ny toerana 15 kosa isika raha eto Afrika ary ny emitra toerana 2. Nisy voka-dratsy ho an'ny Bareny Madagasikara ny faharesena nandritra ny fionany indrony taona tamin'ny Centre Afrika teo amin'ny lohao FIFA antsanana fiadiana ny amboarany Afrika 13 Tsy aivina fa ny taona 2012 tany hoany no nisandratra ny kitra malagasy saingy nijanona hatreo izany raha nisy ny fiovanana nandritra ny tranona faranteo ny eny indray anefa ny lenta ny baolina kitra. Fareo amin'ny maharesaka iraisam-pirenena ny verinandroany ny fitokonana ho Frantsa mahakasika ny fanavaozana ny taona fisotrondronono ho 420 taona naroso ny gouvernement any an-toerana ny volana janoary teo nandamoka ny fionan'ireo solotena ny mpiasa tamin'ny Prime Ministre Elisabeth Borne izay natao omaly tsy manaiky ny emotra amin'ny fanapahan-keviny fanjakana frantsay ka nahatonga fitokonana vaovao indray. Ravirazafy sy Taiziniana. Mienjana trano tady eo amin'ny fanjakana frantsay sy ireo mpiasa. Niverina indray ny fitokonana raha ny 20 Martsa no nisy farany.
vokatry ny firesana tamin'ny tompona ndraikim-panjakana izay tsy milevitra amin'ny fanapahan-keviny ary tsy manaiky manovy ilay fanavaozana no nahatonga ny fitakiana toy. Omaly Union atao Matignon tamin'ny Premier ministre frantsay Elisabeth Borne ny avy amin'ny syndicat ny mpiasa. Fijerena maromaritra iraisana miaraka ny tanjona. Nandamoka nefa izany ary vao maika nahatezitra ireo farany izay mahatsiaro tsy misy miaino ary anaovana didy jadona. Teo ihany ny antsy ireo namana rehetra noho ny fitokonan'izy ireo androany alakamisy. Mpitandro filaminana manodidina ny 500 Israela isa no voaterina hetsika isorohana fifandonana tony tamin'ny fitakiana ny 7 Janoary. Tanàna maro tao Frantsa moa no nahitana fihetsiketsehana tony tany Nantes, Rennes, Belfort sy toerakafa ary nahitana fioaram-pefy. Tsy ivona fefanandalo fankatoavany anteny meram-pirenena ny fanavaozana ny taona fisotrondronono ho 7 taona ary andrasana ny fankatoavany fitsarana avy kosa ny 14 aprily ho avy zao. Tapitra ny fampalalam-baovao tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany tolo-mahazatra ny fandarana ao namarina sy Global News no raha inao vetrany aorian'izao fampalalam-baovao izao aorian'izay kosa ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe une seconde chance ny tena mametraka ny veloma mandrapitafy indray ho amin'ny rampitso veloma tompoko.